Manatra ny araba Douglas Tokovavy ary ankafaliana ihany koa ny tsy dia nantokatrano amin'ny takariva ny alatsinainy ity manasanao ary anaraka hatramin'ny farany fampalalama vao ito amin'ny fahita lavitra ma TV isan'ny hoentina amintsika amin'ny takariva ity ny tontolo politika ny fananganana ny governemanta izay andrasany maro fatratra tao aoriana ny nanendrena ny praiminisitra eo ihany koa ny fanohan-kevitra manodidina an'izay ny sehatra ny tsy fandriampahalemana ary ihany koa ny fisian'ireo zandary izay voaroiroy tamin'ny sehatra ny kolikoly na voaroiroy manamboninahitra ihany koa ny tontolon'ny zavantranga teny Andrasana tsy adino nitondran'izany amintsika manasanao anaraka ny fampalalam-ba vao hatramin'ny farany andrasana fatratra amin'ity herinandro ity ny fananganana ny governemanta araka ny feo mandeha hatramin'ny nanendrena azy praiminisitra lehibe ny governemanta tokoa dia betsaka ireo maniry ny hihaona aminy ary mangataka ny hihaona manokana ny sasany azo heverina fa dia misy fandraisany amin'ny fananganana ny governemanta ny hihaona n'Andriamatoa isany amin'Andriamatoa Kolo Roger izay praiminisitra lehibe ny governemanta raha antsika toy izao manaraka izao ny fanadihadiana miompana amin'izany. Ifantovana ny fangatahana fihaonana amin'ny praiminisitra lehibe ny governemanta vaovao ny Dr Kolo Roger raha ny zava-nisy teny amin'ny hôtel Colbert androany dia maro olona izay maniry hihaona amin'ny praiminisitra vaovao. Ao ny mpanao politika, ny avy eo amin'ny fikambanana sy ny sindika samihafa ary ireo teknisianina. Raha ny fanadihadiana natao dia ao ny milaza fa iaraban'ny dokotera Kolo Roger atonga ao amin'ny toeran'ny praiminisitra. Tsy vidy ihany koa nefa ny maniry fampiresahana ny vatana ahafahana manipy amin'ny praiminisitra vaovao ny faniriana samihafa. Ny alohan'ny fandraisana olona teto amin'ny hôtel Colbert dia efa nisy ihany koa ny fihaonana tamin'ny filoham-pirenena teny amin'ny ila-mpampanjakana Iavoloha. Dinika izay tsy natrehan'ny mpanao gazety izy ity fa raha ny tsiretsofina dia anisan'ny noresana tamin'izany ny mikasika ny fananganana ny governemanta. Raha ny fandaharam-potoana moa dia amin'ity herinandro ity no hamoahana ny anaran'ny minisitra andrafitra ny governemanta Kolo Roger. Ny alarobia ho avy izao no hiditra ny Broen Mazorivo ny praiminisitra vaovao. Amin'ny alarobia 12 aprily io ihany koa no anatontosana ny famindram-pahefana amin'ny praiminisitra vaovao sy ny praiminisitra NTT Zamita iraisana Jean-Omer Belzika. Mariana fa efa mahazo ireo tombotsoa samihafa toy ny fiambenana ny fiarahana maha-praiminisitra azy ny Dr Kolo Roger taoriana ny fivoahan'ny didim-panjakana manendry azy ho lehibe ny governemanta voalohany ao amin'ny Repoblika Fahefatra.